Kristy ilay mpandrisy. Kristy ilay mpandrisy, zany no anasako anao indray amin'ity andro alahady maraina ity, anasanao am-pitiavana ry. Fa le miaraba antsika rehetra any amin'izay toerana misy anao, ampifaliana no iaonana indray. Tena faly ny fo satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro isika rehetra noho ny fahasoava noho ny famindram-pony, ka dia miarabanao ary atolotra ety am-piandohana mandrakariva ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankonanao. Mialohan'ny rahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao izay noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay nomenao anay isan'andro izay tsy takatry ny sainay, misaotra tamin'ny fitantanana rehetra. Misaotra ihany koa noho ny amin'izao fotoana izao izay ampionanao aminay amin'ny alalan'ity fahandaranay ity, hianaranay ny teninao. Mamela Tompo ny tsy fahatanteranay rehetra ary mangataka anao mba hanadio ny ilokay. Mangataka ihany koa izay ny fanena masina mba ho arotsaka ao temponay ampianatra anay ny teninao. Dia mita izo ampiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, fantatsika tamin'ny dinidinika ny fanaovantsika tamin'ny lasa fa misy fahavalo am-perinasa izay antsoin'i Kristy hoe andriana n'izao tontolo izao. Kanefa tiako ny laza aminao fa Jesosy Kristy no tena mpanjakan'izao rehetra izao. Jesosy no mpanjakako, Jesosy no mpanjakanao. Ary Jesosy ilay mpanjaka antsika io, efa nandresy ho antsika izy. Ary ao aminy no azahoantsika fandresena, na dia ao anatin'ny ady sarotra aza isika, na dia mety atao hoe mandalo fisedrana sy fahoriana aza, dia tiako ny mampahery anao fa azonao atao ny mandresy ao amin'i Jesosy. Ao amin'ny soratra masina dia toy izao no amaritana ny devolona sy Satana. Ao amin'ny Apokalipsy 12 ka ny 7 dia lazainy hoe ary nazera ilay dragona izay mamitaka izao tontolo izao. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Ny Satana dia lazainy hoe mpamitaka izao tontolo izao. Eo amin'ny 10 indray dia izao no anambarana soratra masina azy. Dia nareo fiamahery tany an-danitra aho ka nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'ny mpanjaka-Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy, satria nazery ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Satana dia faritan'ny soratra masina manao hoe ilay mpanindrikendrika na hoe ilay mpiapanga an'Andriamanitra sy ny vahoakany. Amin'ny andininy hafa moa izy dia lazainy hoe Satana ilay andriana sandoko izao tontolo izao. Ry mpiara-midinika namana, Satana mpamitaka izy, Satana mpanendrikendrika izy, Satana ilay andriana sandoko izao tontolo izao. Mahafinaritra nefa araka ny fanambarany Jaona, filazantsarany Jaona 4:20. Zao no fanambarana soratra masina izay mampahery antsika. Jaona 4:20 ka ny 7:30 mivaky toy izao. Ary Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Jesosy namaly, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no naterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina no miaino ny feo. Mazava tsara ny ambarana soratra masina fa Jesosy ilay mpanjaka, izy ilay mpanjaka antsika, izy ilay mpanjaka nandresy any Satana ary azo natao koa ny mampandresy antsika amin'ny alalany. Lazay ny soratra masina teto fa mpamitaka sy mpanindrikendrika ary mpiapanga Satana, fa Jesosy kosa milaza fa tonga teto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity Jesosy hanambara ny marina. Ary fantatsika tsara
fa ny fomba farantapony indrindra nanehoan'Andriamanitra izany fiavian Jesosy zany teo amin'ny azo fijaliana tokoa mantsy no nanehoan Jesosy ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra ny fitiavany ahy ny fitiavany anao ka nahariary ny teo amin'ny azo fijaliana tamin'izany ny fitaky Satana tamin'ny fanendrika endreny azy. Ry mpiara-midinika namana, manana mpanjaka tianao ianao, manana mpanjaka izay tiantsika isika. Mahafinaritra mieritreritra an'izany. Satana dia miezaka ny hamitaka anendrikendrika isandoka izao tontolo izao, fa Jesosy kosa hanambara ny marina, haneho antsika ilay fitiavan'Andriamanitra ary ny fahatelo farany ngezabe ary tiako ny ampahiranao amin'ny farany dia ho ravan'i Jesosy ny fanjakana ny devoly. Izao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izao no voalazany: noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ao aminareo ny devoly izay sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny andro. Voafetra ny andron'ilay mpamitaka, voafetra ny andron'ilay mpiapanga antsika tsirairay avy, izy farany, ary Jesosy no ahatanteraka an'izany. Na inona ezaka ataon'ny Satana amin'ny farany, ry mpiara-midinika namana, ho resy Satana dia fahavalo efa resy. Ka noho izany ny fitakitsika isan'andro ny fandresen'i Kristy ho fandresentsika no tokony vahaolana ho antsika amin'izao andro ahavelomantsika izao. Takio isan'andro ny fandresen'i Kristy, satria Kristy ilay ampandresy antsika amin'ny alalany. Ampahirinao indray amin'izao tontolo andro izao ny tompony kombanao ka ilay fandresena nentin'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana mba ho fandresena ho anao koa mandritra ny tontolo andronao androany. Mombanao any Andriamanitra tsy hasaraka anao an'izy. Iaraka hivavaka isika ho famitihana antsika izany dinidinika androany izany. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fotoana mamy izay nomenao anay teo ka nampahafantaranao anay fa ianao dia avy anambara marina, ianao tonga mba haneho fitiavanao anay, ary ianao dia vonona ny hampandresy anay amin'ny anaranao. Tompo, irinay androany mba ho mpandresy izahay. Mita izy mpiara-midinika amiko izao ary aza mafoy na mahasaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany vavaka izany. Amen.